La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Rono maty efatra ambin'ny folo sy efajato ny tranga vaovao raha nitatitra androany mahakasika ny valinaretina Covid-19. Momba ny centre de traitement Covid-19 ao Mahamasina kosa indray omaly nahatratra 500 ireo olona nanatona teny. Nanolotra fanampiana sy fitaovana ho an'ny CHU Tanambao 1 ao Antsiranana. Ihany koa ny filoham-pirenena mivady taorian'ny Taomajanga sy Nozobe. Tsy maintsy ho resentsika ny valinaretina ho ny filoana rehetra izany. Ao anatin'ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara, nahazo fampitaovana avy amin'ny gendarmerie frantsay ny commandeny gendarmerie pirenena malagasy. Kojakoja maro samihafa no azo tamin'izany. Manodidina ny iray alina isan'andro no olona nampanaovana asa ho an'ny daholobe nandritran'izao fihibohana izao raha nitatra izay navoaka ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ho an'ny mpandinika ny fiarahamonina tokony ovaina ny fomba fanentanana ny olom-pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, niomana amin'ny fandraisana ireo mpino silamo hanao fivavahana masina ankehitriny ny tompon'andraikitra ao Arabia Saodita, isan'izany ao Lamaiky. Mpino silamo manodidina ny iray alina no afaka hamonjy fivavahana masina amin'izany. Miandinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao taon'ny Kolodivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity rono maty efatra ambin'ny folo sy efajato ny tranga vaovao raha nitatitra tamin'ity androany ity mahakasika ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Nazahoana antotanisa ihany koa tao amin'ny traitement Covid-19 tao Mahamasina miantarandrianay. Ny ampirony lavy ny valanaretina Covid-19 raika nitatra ny atoandro teo, efatra ambin'ny folo sy efajato ny tranga vaovao ary ny ampy 317 ny sitrana. Ny eto Analamanga moa izany marihana fa ny rehefa miteny hoe Analamanga dia tafiditra ao ny Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, ny Antananarivo Avaradrano ary ny distrika moa izany reto Tandrisany reto Ambohidratrimo. 770 ny tranga vaovao teto Analamanga, mbola ny eto Analamanga foana izany mirana hatreto no mbola ivon'ity valanaretina Covid-19 ity. Otomatsiatra efatra tao Sambava ary ray tao Vohemara, faritra Tsimondrefana anakefatra, faritra Anosy anankiray ary faritra Sofiany anakivalo, efatra Port Berger, efatra avy ao Antsohy. Ireo forma modéré no tsaboina eny amin'ny CTC na ny centre de traitement Covid-19. Ho an'ny CTM izay eny Mahamasina, mahery ny 50 no nanantona nanao consultation teny an-toerana omaly. Dia ny akamaroan'izy ireny moa izany dia nahazo fanafody dia nanohy fitsaboana any an-trano. Amin'izao fotoana dia misy eo amin'ny 20 latsaka eo no marary izay miditra hôpitaly. Amin'izao fotoana ao amin'ny toerana io ny akamaroan'ireo marary ireo izany dia lay forma modéré. Izany hoe manomboka misy fahasemporana dia ampiasaina an'ilay fitaovana fanomezana oxygène, concentrateur d'oxygène. CTC 19 rehetra dia indrindra CTC 19 ao Mahamasina dia toeram-pitsaboana manaraka ny fandaminana itovizana amin'ireo CTC 19 rehetrarehetra. Izany hoe arindran'ny CCO manaraka ny fandaminana sy ny protocole de traitement izay apetraky ny ministère ny fahasalamam-bahoaka, fa ny mampiavaka azy dia mpitsabo miaramila sy mpitsabo mpanampy miaramila no miasa amin'io toerana io, dia miaramila izay ihany koa izany dia manaraka ny fandaminana rehetrarehetra izay apetraky ny ministère ny fiarovam-pirenena izay. Ny CTC Ivato kosa hatramin'ny androany mahery ny 70 eo ny marary tsaboina eny an-toerana. Miankina amin'ny isan'ny marary kosa ny ampitomboana na tsy ny olona mandray an-tanana eny. Hatreto, araka ny antotanisa hatrany, totaly 577 alina ny fitiliana efa vita, 400 sy 1 alina no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina,
valo amby sivifolo sy telonjato sy telo arivo amindreo mbola manaraka fitsaboana, telo amby folo sy eninjato sy enina arivo no efa sitrana, telo amby zato no marary mafy ary telo amby sivifolo no efa nindao sy ny fahafatesana. Nanolotra fanampiana sy fitaovana ho an'ny CHU Tanambao ao Antsiranana ihany koa ny filoham-pirenena mivady taorianany tao Mahajanga sy Nosbe. Tsy maintsy horisantsika ny valinaretina ho ny filoha tamin'izany Gaëtan Andretsila. Taoriny ny tao Mahajanga sy Nosbe nitondra fanampiana ara-pitaovana entina hiatrenan'ny Covid-19 ho an'ny CHU Tanambao voalohany ao Antsiranana ny filoham-pirenena sy Ramatoavadiny. Isan'izany ny radiologie numérique mobile, ireo concentrateur d'oxygène miampy ireo fanafody sy fitaovana fiarovana ho an'ny mpitsabo ary ireo fitaovana fitiliana. Nanome toromarika ihany koa ny filohan'ny Rajoelina ny hitandrovana ireo fitaovana ireo hanampiana ny vahoaka an'Antsiranana amin'ny fitsaboana ireo marary. Ny olona rehetrarehetra izay mitondra ny soratra lerana na fantatra fotsiny, efa fantatsika, efa fantatra ny dokotera, efa fantatra ny profesora hoe raha ohatra rehefa tsy mandeha fofona na tsisy tsirokamina efa le symptôme rehetrarehetra na miakatra reny hafanana na kohaka dia efa fantatry nareo zany hoe mitondra ny soratra lerana ny olona ary tonga dia omena ny fanafody apetrarana. Zay rehefa atsika miady amin'izy ity, zany tena aminareo efa betsaka ny olona sika ankehitriny antsia arety efa fantatra ny dokotera malagasy ny fomba fitsaboana hoe raha sempotra izy dia inona ny tokony atao sy fitsaboana hoentina aminy. Tahaka ny tao Mahajanga sy Nosbe ihany koa, nahazo tamin'ny karama ireo mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana ao an-toerana ho fanamariana fa eo anilan'izy ireo hatrany ny fitondram-panjakana, nitondra teny fisaorana sy fankasitrahana avy amin'ny vahoaka sy ireo mpitondra ary manam-pahefana ao an-toerana ny filoha lefitry ny antemera-pirenena. Mitondra fanafody, mitondra test, mitondra radio, mitondra zavatra maro zay mbola tany isainao eo dia amin'ny mga solombavambahoaka ny solotena ny solombavambahoaka rehetrarehetra zay lany tamin'ny district taty région Dianantelo dia mandeha fisaorana sy fankasitrahana anao Andriamatofiloha sy ny membre ny gouvernementa ary tsaroana eto koa ny lehibe ny gouvernementa Andriamatoantsay Christian zay zanaka ity région ity. Hatramin'ny omaly nandalovana tao an-toerana misy sady 5 ny tranga coronavirus ao amin'ny faritra Diana ka ny telo amin'ireo no namoy ny ainy raha ny fanazavany ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka. Manoloan'izany nanamafy ny filoha fa tsy maintsy ho resentsika ny coronavirus ka irarinany tsy isy amoy ny ainy intsony. Fa zay kosa dia mampanantena anareo fa ijery ny fomba rehetra hoentina anavotana ny ain'ireo zay marary ary isoratsika an'Andriamanitra fa raha ny statistika no jerevana dia tamin'ny herinandro iny na dia miparitaka aza ambalana retina dia betsaka anisan'ireo sitrana noho n'ireo marary. Zay no isoratsika an'Andriamanitra raha angatahantsika amin'Andriamanitra ivavahantsika amin'Janahary amin'Andriamanitra mba tsy hitombo fa mba anisan'ny olona maty mba ho tonga any amin'ilay hoe zéro hoe tsy misy faty intsony. Tsy fantatsika hoe roviny zay fa za dia manantena fa ao anatin'ny fotoana foy dia ho resitsika ary iasika antsy valana retina ity tsika. Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanamafisany filoha fa zava-dehibe ny fanomezan-tanana sy ny fiaraha-mientan'ny isam-batan'olona ahafahana miady amin'ny valana retina. Miainga amin'ny fanajana ireo fepetra takiana toy ny fanajana ny elanelana, ny fanasana ny tanana matetika amin'ny savony sy ny maro hafa. No tanterahana omaly ny famindram-pahefana teo amin'ny lehiben'ny falitra mpisolo-toerana sy ny gouvernora vaovao ao amin'ny faritra Diana. Tsy maintsy atao lahara-pahamehana ankoatra ny ady amin'ny coronavirus ny fitantanana mangarara ho ny gouvernora vaovao. Gaëtan Andretsila. Nanomboan'ny filoha sy ny vadiny ny fitsidihana tao Antsiranana ny fanatrehana ny lanonana famindram-pahefana sy famindram-pitantanana teo amin'ny lehiben'ny faritra mpisolo-toerana sy ny gouvernora-ny faritra vaovao. Misa 9 ireo fanambina petraky ny gouvernora Daouda Mariska ao amin'ny vahoaka ho an'ny faritra Diana. Ady amin'ny valana retina Covid-19 satria tsisy fampandrosoana azontsika atao agnatin'ny tsy fahasalamana. Laharam-pahamehana faharoa, fametrahana ny bonne gouvernance, fametrahana fitantanana mangarahara sy ady amin'ny kolikoly. Laharam-pahamehana fahatelo, fametrahana fandriam-pahalemana maharitra
satria ninona fampandosoana eritreretintsika atao izy koa agnatin'ny tsy fandriam-pahalemana avako aby tsisy raha manjary. Tsy ho diso anjara amin'ny fisitrahana ny asa fampandrosoana ny faritra Diana hoy ny filoham-pirenena. Iara-dalana ny fitondram-panjakana sy ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana anatanteraka ireo tetikasa fampandrosoana miainga avy ny fotony. No amafisiny ihany koa fa fanamby efa napetraka ny tsy maintsy anatanterana ireo foto-drafitrasa rehetra nampanantenaina ho an'ny faritra Diana. Ohatra amin'izany, ny lalana mampitohy Anambilibe sy Voemara, ny lalam-pirenena fahaenina mampitohy Anambanja sy Antsiranana, ireo trano fianarana manara-penitra, kianja sy ny maro hafa. Tsy hoe natao fampanentenana fotsiny fa hitantsika ao efa manaraka ny andro aman'alina izahay fa efa mandeha ary ho vita tsy ho ela ny lalana mampitohy Anambilibe sy Voemara. Rehefa manomboka izany dia nangataka ihany koa ianareo taty amin'ny faritra Diana hoe aiza ho aiza fa ahoana fa aza manao sotapana fa mba andeo ataovy soherany ka ny zavatra rehetrarehetra efa nangatahana sy nirinareo hatramin'izay dia ny hoe mba ahoana mikasika ny lalana Ambanja Mandrapatonga dia Diego. Eto dia mametraka amin'ny fanamby ary miaraka amin'izao fanendrena ny gouvernoura vaovao zao fa efa manomboka tsy maintsy ho atomboka tsy maintsy ho vitaina ao anatin'ny fotoana mampety azy izany lalana mampitohy ny Ambanja sy Diego izany. Tsy maintsy atao izay hampandrosoan'ny Madagasikara ka omena fahafahana manatanteraka izany avokoa ireo faritra 2020 manerana ny nosy. Omena andraikitra bebe koa hatrany ireo olom-boatendry izay tsy maintsy haray asakaiky amin'ireo olom-boafidy ahafahana manatratra ny tanjony. Ao anatin'ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara nahazo fampitaovana avy amin'ny gendarmerie frantsay ny komandin'ny gendarmerie pirenena malagasy kojakoja maro samihafa no azo tamin'izany Evrecha. Mitoy ny fiarah-miansa ny Madagasikara sy la Frantsa ao anatin'ny famongorana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fitaovana hitana kojakoja maro ilain'ny gendarmerie pirenena malagasy amin'ny fandrindrana ny asakabeny no natolotry ny komandin'ny gendarmerie pirenena frantsay androany. Andrasany hitondra vokatra mivaingana amin'ny asan'izy ireo ny fampitaovana hoy ny mazovo frantsay. Efa maro ny zava-bita teto Madagasikara nandritra ny heritaona sy tapany teo eo, indrindra teo amin'izay fanamafisana ny fampitaovana ny mpitandro ny filaminana malagasy izay. Tanjona ny ahazona vokatra tsaratsara kokoa hatrany eo amin'ny asasan'izy ireo, indrindra ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro. Hotohizana hatrany izay fiarah-miasa eo amin'ny firenena roa ny tota izay. Ampahany amin'ny fampitaovana omena ny gendarmerie pirenena ihany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny Tobra tsy mandrava androany. Iainga ihany koa ny fitaovana avy amin'ny komandin'ny gendarmerie pirenena frantsay avy any Paris sy la Réunion arian'ny krizy ara-pahasalamana. Ankoatrizay, tontosa teny atoerana androany ihany koa ny fanaovam-belomany kolonel Didio Guillot, ny sahana ny fanatsarana ny fifandraisana teo amin'ny gendarmerie pirenena frantsay sy malagasy nandritra ny 3 taona. Ao anatin'ny resaka gendarmerie pirenena izay hatrany dia manodidina ny 20 no mitondra tsimikaretina coronavirus ny avy anivon'ny fianakaviamben'ny gendarmerie pirenena araka ny tatitra tamin'ity androany ity. Voakasika izany ihany koa ny teny anivon'ny sekoly fampifanana zandary any Ambositra sy Moramanga Ivrecha. Isan'ny lasibatry ny Covid-19 ny fianakaviamben'ny gendarmerie pirenena amin'izao fotoana izao. Tafiakatra 20 ny zandary mitondra ny tsimikaretina hatreto. Araka ny tatitra avy amin'ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie amin'ny pirenena. Jeneraly iray ihany koa no hoe fandaosany fahafatesana hatramin'izay nampirongatra ny Covid-19 izay. Nisy tapaminay aloha lodomandry, misy jeneraly anankiray lodomandry fa iny tsy efa hoavy fahafatesana tonga dia izy tsy nahafantatra koa hoe coronavirus no nahavoa azy, izy nisy aretina nitaiza dia izay no nahavoa azy, tsisy fitsaboana coronavirus izy natao taminy fa zavatra hafa resaka hoe tensiansial no nitsabona anazy ay coronavirus no nahavoa azy. Tsy tokony hakivy zany fa ny fahitana andreo sitrana be dia be ireo ny fahitana ny ezaka ataon'ny fanjakana hiadina ny coronavirus tsy mandry andro la filoterena zao dia lasa ny varatra tsy andrefana sy ny varatra any amin'izao fotoana izao mbola resaka ady amin'ny coronavirus io ihany.
voankaziky izay ihany koa ny teo anivon'ny sekoly ambony mampiofana zandary izay nahitana tranga 720 320 tany Ambositra ary 470 amin'izao tao Moramanga. Na ho an'ny zandary ampirinasa na ho an'ny mpianatra ho zandary. Ny tandrevaka sy ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana trany no nambaran'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmariam-pirenena ho antony nampirongatra izay. Tany Ambositra reo nahavoa azy be dia dia nanao 26 juin teto Antananarivo. Dia misy fahadisoana, izany teny hoe fahadisoana satria misy promotion tsy voakitika tsy voan'ny coronavirus mihitsy. Ohatran'ny tany Moramanga izao misy promotion anankitelo ny tany promotion ray ihany ny voa. Taon'ny promotion ray le maro be voa reo. Satria misy tandrevaka kely zany mety hoe le fianakaviana hoe tonga eto Antananarivo ny zanakay tonga eto Antananarivo ny havanay dia nangalatra ny tena fa le olona reny misy coronavirus le olona reny. Dia iny namindra tamin'ny namany zany tsy fitandremana kely ohatran'izay. Zay nahavoan'ny tataminay tamin'ny gendarmerie. Ny sekoly talohan'ny 26 juin tsy nisy voan'ny coronavirus zany mihitsy. Efa andalam-pahazitrana avokoa no mitondra ny tsimikaretina na izany ireo zandary ampirinasa na ny eo anivon'ny sekoly ambony any Ambositra sy Moramanga hatreto. Izay rehetra izay no nisarian'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmariam-pirenena ny sainy rehetra hanaja ny fepetra ara-pahasalamana hiadiana miaraka ny Covid-19. Mahakasika ny tontolo iainana kosa indray dia maro ny manararaotra ka tokony ho jerena akaiky ny ala sy ireo biby ahina ho lany tamingana amin'izao fotoana izao. Hoy ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana fa eo ihany koa ireo vondron'olona ifotona izay misedra olana ankehitriny. Isan'ny tany-dondoza vokatry ny fisian'ny valaretina coronavirus ny tontolo iainana eto Madagasikara. Antony, tsy afaka midina any amin'ireo faritra arovana vokatry ny amiana ara-pahasalamana ireo mpiaro ny ala, fa ihany koa tapaka ny fidiram-bolan'ireo vondron'olona ifotony izay manamorona ireny faritra arovana ireny amin'izao fotoana izao, ka ahina ny fandripahan'ireto farany hazo sy ny zavamaniry ahina olany tamingana. Farany zava-misy fotsiny dia zao, tsy tonga mpizahan-tany, tsisy volany olona ary tsisy karama ny olona mipiaro ny mpitantanala moa zany zao antsika vo nitsika ety no foiboana tsy afaka mivoaka makany amin'le toerana any amin'le faritra arovana kory ny tena inona zany no miseho ao anatin'ireny faritra eny amin'izao fotoana zao. Ary zay le hoe mety surprise ratsy ihany rehefa tena misokatra io satria ny fihazana zany zao tsy fatatsika. Manahoana ny fihazana biby ao, manahoana ny fangalarana azo ao. Andasy be moa zao le vo atao anatin'izao hitatsika fa nisy manondrana azo ao amin'ny alana Andasibe. Io ary Andasibe amoron-dalana akaiky io hita izany. Manahoana an'ireny faritra zany tany lavitra andrina zany. Ny fanohanana ireo vondron'olona ifotony no vahaolana aroso Niger mpamanilona izany. Zavatra voalohany tokony ataon'ny fanjakana zany dia mijery an'ireo olona ifotony. Misy olona tsy misakafo any. Karaha titsika voaro ireo ala ireo faritra rovan'ireo dia jereo ireo mponin'ireo aneo koa izy zay tokony sahaza azy. Tsy anao foan'izany foana fa amin'izao fotoana izao mila an'izany ireo olo ireo. Dia manaraka izany eo amin'ny resaka fiarovana na dia tsy havitan'ilay izy anao ohatran'ilay izy teo aloha ary dia tokony hisy ihany ny fitsidihana tsy indraindray mitaraka amin'ilay mpitantana an'ilay faritra sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny rano sy ny ala zany manao an'izay fitsiriana zay, manao an'izay investigation zay, manao an'izay fitsidihana zay zany zavatra any zany tokony atao ankehitriny mba tsy hananantsika mauvaise surprise mba hanana hoe azo atao ihany le izy Raha ny fanazavana hatrany tokony hamolavola-drafitra matipaika ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany ampiarina aorian'izao valanaretina izao hisontonana ireo mpizahantany hanampiana amin'ny fanarenana ny toe-karena. Tokony hojerena manokana ny tena laharam-pahamehana manoloana ny vola fiandry sy ny eo ampelantanan'ny fanjakana amin'ny zao fotoana izao. Hoy ny filohan'ny anteny merandoolona androany tetsy Anosikely Antsipriny zay etindry Henri Florio. Ho toy ny fanambarana nataon'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement tany Alahady lasa teo mahakasika ny amiana ara-pahasalamana eto amintsika. Nandratanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy amin'ny lapan'ny anteny merandoolona tetsy Anosikely androany ny filohan'ny ty androm-panjakana ity. Namarany tamin'izany fa misy fantraikany lehibe eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny voka-dratsy ateraky ity valanaretina coronavirus ity. Notondrany fanamarina indrindra ity fotoana ity ihany koa fa tokony ho jeren'ny fanjakana manokana ny tena laharam-pahambehana indrindra fa ny tokony ampiasana ilay vola natao ho fiandry. Ilaina trano ho izy ny mangarahara malona ny fitantanana rehetra indrindra amin'ny lafiny arabola. Atao inona kay tompoko ilay vola 1 000 miliara
zay mahery tazonina hoe fiandry amin'inona le izy zay zany no apetraka hoe tsy androany akory zay nametraka an'izany ary zay foana retakina le valina zany hoe aiza mitodika makay zany lahara-pahamehana ekena fa mekely fidonany voalazako teo miena zany ny vola miditra ato anatiny a kanefa zay indrindra ijerevana ny fahaiza-manao atsika fahaiza-manao ny mpitantana zany a mba hitodika bebe kokoa any amin'izay a manahirana vahoaka dia tia resaka ady amin'ny aretin'ity zay mitondra fiatraikany lehibe eo amin'ny fahasalamana fa lehibe ihany keo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-ekonômika fa zay lahara-pahamehany zay a dia lazainy zay hoe atokana vola ohatr' zao a natokana anaovana ny zatsy anaovana ny eroa zay mifanitsy amin'io manahirana antsika io. Maro izy ireo olona very asa amin'izao fotoana izao ka tokony ho jerena manokana ireo sehatra tsy miankana. Tokony hisy ny aide budgétaire hitsinjovana azy ireo aorian'ity valanaretana coronavirus ity. Nefa le olona zay efa bolana tsy manday karama any amin'ny sehatra tsy miankana io a dia atao ahoana zany le olon'ireo tsy mahazo foana ve zany le olon'ireo zay le tokony mba hatsaraina kokoa rehefa miresaka ny hoe fanampiana ny sehatra tsy miankana dia toa alaim-panahy le fanjakana indraindray mivaly-teny ministra io a alaim-panahy le fanjakana mieritreritra ny patron hoe tsika ve dia hanampy an'ireo patron reo patron ny 10,000 atoko hoe miaraka amin'le cadre tena ambony be le zany 100 eo amin'ny toeram-piasany fa reto lehibe dabe reto tsy manday karama intsony reo ny tena tokony jereny reo mety hoe ampanaisina anjara ny orinasa zany hoe le patron le tompony le capitale zany hoe mba efa nahazo hatramin'izay a dia mba ahena ny dividende ny tsy zaraina ny dividende fa averina efa voalaza iny amin'ny politika mpanjakana fa ny azy zany tena mampalahelo ao amin'le valiteny dia ohatrany hoe lay tompona orinasa dia ny volany a dia efa eritreretina fa fanazo be dabe izy a fa ohatrany tsy misy fiahinany reto olona be dabe zay very asa reo. Manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao tokony ho ampiana ho ino hatrany ny filohan'ny teny-meran-doholona ireo fitaovana eny anivon'ny tompo-pahasalamana ireny toy ny fandriana sy ny fitaovana ary ny maro hafa mba hahafahan'ny vahoaka malagasy misitraka ny fitsaboana asaza azy. Tokony ampitomboana arak'izay tratra ihany koa izy io fanaovana fitiliana ao anatin'izao fiatrena ny valanaretana coronavirus izao. Mandeha kosa ny dingana mahakasika ny tetikasa fanavaozana ny lalam-pirenena fahatelo amby folo. Nivoaka ny appel à manifestation d'intérêt ny projet à gestion, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la RN13 zay mampitohy any Ambovobe sy Taolagnaro miantarandriana. Amin'ity taona ity no vinavinaina nanomboka ny fanavaozana ny lalam-pirenena fahatelo amby folo mampitohy any Ambovombe sy Taolagnaro. Tamin'ity herinandro ity no nivoaka ny appel à manifestation d'intérêt amin'ny projet gestion, contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la RN13 na ny fandrindrana sy fanarahamaso mikasika ny asa fanavaozana ny lalam-pirenena fahatelo amby folo iny. Ny famatsim-bola avy amin'ny BEI na ny Banque européenne d'investissement sy ny vondrona européenne no nakanampany amin'izao appel à manifestation d'intérêt izao. Etsy ankilany amin'ny alalan'ny RPI na ressources propres interne kosa no isany hamatsiana ny fanatanterana ny tetikasa. Mahakasika ireo toeram-pisakafoana kosa indray dia tsy misy tombony ho any izy ireo ny fisokafana hatramin'ny 2 ora tolakandro. Izay nambarany avy eo anivon'ny Fédération des hôteliers et de restaurateurs de Madagascar. Michel Aronardo. Tsy mitondra voka-tsoa an'ireo toeram-pisakafoana ny fanapa-kevitra no lazain'ny Prime Ministre amin'ny fisokafan'izy ireo hatramin'ny 2 ora atoandro. Izay raha ny fanazavan'ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny forme na ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Alors, il faut noter que malheureusement cette décision ne va pas être extrêmement bénéfique. Tsy tena hitondra vokan-tsara ho an'ny sehatra ny restauration iny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana iny. Miasa avokoa mantsy ireo mpanjifa ny maraina dia eo amin'ny 12 ora sasany eo vao tonga eto aminay. Mandra-patonga ny amin'ny 2 ora tsy ho vita mihitsy ny commande sy ny sisa. Efa nanao io fomba fiasa io izahay tamin'ny volana May fa tsy nisy ny olona tonga. Marina fa mety hahafahanay mamerina ny jiro ohatra ao amin'ny toeram-piasanay izay isaorana ireo tompona ndraiky mpanjakana fa raha eo amin'ny ara-toekarena dia tsy hitako izay tombony. Franchement aider les métiers de la restauration. Ankoatra ny toeram-pisakafoana dia isan'ireo misedra olona ihany koa amin'izao ireo bara mifamatotra amin'ny toeram-pisakafoana. Ireto farany izay mbola tsy mahazo misokatra
Manoloana ny fahasahiranana izay sedray ny tontolon'ny restauration, miisa 3 ny fanampina handraindrain'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana, isan'izany ny fisokafan'ireo asa rehetra mifamatotra amin'izay sehatra izay, eo ihany koa ny fanemorana na ny fanafonana ny hetra ho an'ny taona 2024. Et depuis plusieurs semaines, un dialogue public-privé apaisé. Tao anatin'ny herinandro maromaro nisy ny fifampiresahana tamin'ny fitondram-panjakana. Isan'ny voaresaka tamin'izany ny fandoavana ny hofantranonay izay tena mampitombo ny trosanay. Isan'ny olana ihany koa ny jirama. Nangataka izahay ny fandoavan'ny fanjakana ny vidin-jiro sy ny rano ao anatin'ny 3 volana, ary farany ny fanemorana na ny fanafoanana ny hetra ho an'ny taona 2024. Mais à long terme, et nous espérons que bientôt l'annulation sera effective. Raha tsy hivina olona mandinina ny 10 mety sy iray tapitrisa no mivelona amin'ny sehatry ny fizahantany izay mifamatotra amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny sy ny toeram-pisakafoana, ireo rehetra ireo izay misedra olana goavana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fidiram-bola. Tonga tao fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny tontolon'ny fampianarana, eo ihany koa ny tontolon'ny fahasalamana mahakasika ny hepatite. Rehefa avy eo. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ansaramanitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fihenam-bidy roapolo isan-jato be zao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Velona eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Misy fiantraikany amin'ny fanatanterahana ireo tetik'asa-mpanjakana aty Afrika ny Covid-19. Amin'ny ankapobeny mihitatra avokoa ny feim-potoana fanatanterahana ny asa, ohatra n'izany no misy any Ghana. Michel Aranarjo. Ny taona 2024 no nanomboka ny tetik'asa One District One Factory, tetik'asa fananganana orinasa miisa 2.300 any Ghana. Hatreto miisa 770 ireo orinasa efa nitsangana, izany hoe 2.300 ny tanjona no vita. 10% amin'ireo no efa andalam-panamboarana amin'izao, 5 amin'izany no mikasika ny fanodinana ny sakafo, vokatry ny fambolena sy ny fiompiana. Misy fiantraikany amin'ny fanatanterahana ireo tetik'asa-mpanjakana eto Afrika ny Covid-19. Amin'ny ankapobeny, mihitatra avokoa ny feim-potoana fanatanterahana ny asa.
manoloan'izany indrindra nametraka ny tetikasa Enable Youth One District One Factory indray aloha i Ghana. Tetikasa fananganana orinasa madinika miisa 750 amin'ireo distrika 930 any an-toerana izay hanomboka ny volana aogositra izao ary vatsiny ny bada vola. Raha tsy ivony efa nahazo famatsim-bola mitetina $700 avy amin'ny Etazonia ity tetikasa mpanjakana Ghanéana One District One Factory ity. Manodidina ny ray alina ny isan'ny olona nampanaovana asa ho an'ny daholobe nandritra izao fiboana izao raha nitatitra izay navoaka ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ho an'ny mpandinika ny fiarahamonina tokony hovaina ny fomba fanentanana ny olom-pirenena. Iona saina. Hatramin'ny 20 aprily no mankaty nahatratra 7,707 nisan'ny olona tsy nanao artava na ihany koa tsy nampiasa izany araka ny tokony ho izy teto Antananarivo ka nampanaovana asa ho an'ny daholobe raha nitatitra navoaka ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Manoloana io tarehimarika io tokony hanova-paikady ny fitondram-panjakana amin'ny fanentanana ny olom-pirenena raha nambarany mpandinika fiarahamonina nanaovana fanadihadiana. Tsy dia hita taratra zany hoe ireo tokoa le mpisehatra ara-pahasalamana fa midina eny fotony manentana na hoe ireo tokoa ireo mpisehatra ara-pahasalamana fa eo amin'ny andraikitrany tokoa izy ary tena zavatra tena loza be ara-pahasalamana tia miandry ny vahoaka aty raha vao tsy mitandrina. Tsy dia hita zay fa mihoatra mandeha eny ianao dia fiara be ny miaramila no hitanao mpitandro filaminana mandeha eny. Vohitra amin'izay ilay fanentanana ara-pahasalamana aseho hita vahoaka hoe ireo ilay mpisehatra ara-pahasalamana manentana na any amin'ilay toeram-pitsaboana io na ety amin'ny fiarahamonina ety dia atao koa hoe sehatra fahatelo zany ireny mpitandro filaminana. Tsy ny fanasaziana no zava-dehibe raha nambarany hatrany fa ny fanarahan'ny olona tsirairay ireo fitsipika sy fipetrapetraka amin'izao dia raha manana izao. Ankoatra izay, raha nitatitra avy eo anivon'ny polisy-pirenena teo anelanelan'ny 7/20 hatramin'ny 20 Jolay teo nahatratra 7/70 ireo fiara madinika nahiditra fourrière ary 50 no sotonina ny taratasin'ny fiara. Nahatratra 5/30 sy 700 ihany koa ny moto nosotonina antota taratasy ary toerana fanaovana fampisehoana roa no nakatona, boîte de nuit miisa 4, toeram-pilalaovana miisa 5, bara miisa 770, karaoke 5/70, fiangonana 5/30 ary toerana fandraisana lanonana anankiroa nakatona tao anatin'izay 3 andro izay teto Antananarivo renivohitra tao amin'ny distrika Navaradrano sy Atsimondrano. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mitohy ny fakana entomody any am-pianarana ho an'ireo kilasy anala fanadinana mpanjakana ho an'ireo mpianatra hafa kosa indray ireo naoty efa azo no hanombanana amin'ny fifindrana kilasy. Henri Fololo. Araka ny tafany fanaovan'ny Praiministra lehiben'ny gouvernement tao Maleriva tamin'ny vahoaka malagasy, miato avokoa ny fampianarana rehetra eto anivon'ny faritra Analamanga amin'izao fotoana izao, na izany ho an'ireo kilasy anala ny fanadinana mpanjakana na ihany koa ho an'ireo kilasy antinantenany. Ny firongatry ny valanaretana coronavirus no antony fanapahan-kevitra. Ho an'ireo sekoly tsy miankina nanaovana fanadihadiana, mitohy hatrany ny fakana ny entomody ho an'ireo mpianatra anala ny fanadinana mpanjakana ka ny ray aman-dreny no maka izany eny anivon'ny sekoly. Saika efa vita ihany koa amin'izao fotoana izao ny fandaharam-pianarana ho an'ireo kilasy anala ny fanadinana mpanjakana ireo raha ny fanazavana. Raha toa ka ao anatin'ny famerenana tanteraka ireo mpianatra ireo amin'izao fotoana izao. Ho anay sekoly tsy miankina ny classe d'examen araka ny rahantsika malala moa hoe amin'ny mampianatra azy zany dia tokony toy hatrany ny fianarana mihiboka aza dia ny antso sy namaly ny antson'iray aman-dreny zahay dia mandefa devoir une fois par semaine, devoir sy corrigé ary exercice vita correction any mpampianatra. Ny ray aman-dreny rehefa miantsena zany dia mandalo kely ato an-tsekoly maka ny izay zavatra rehetra izay manaraka tsara ny geste barrière moa zany satria tsy miara-tonga izy ireo fa izay fotoana hafahany no hatongavany. Ho an'ireo kilasy anelanelany kosa tsy mbola vita ny fandaharam-pianarana raha toka ny fanadinana efa vita teny aloha no ezahan'ireo tompon'andraikitra hanaovana ny tombana ka hampiakarana kilasy ireo mpianatra. Efa misy ihany koa ny lamana manokana mahakasika izany. Fa ho an'ny kilasy intermédiaire kosa dia nanomboka tamin'ny 20 mars iny dia tsy nanao ninina mihitsy izahay satria hitanay hoe ny examen zany zay navita examen telo dia iny no eritreretinay hoe
ny noty azon'ny ankizy tamin'iny no entinay mampakatra kilasy azy ho any année scolaire manaraka satria zao raha ny tokony izy efa vacance dia any amin'ny kilasy ambony izay manao rattrapage ataonay moyenne moa iny zany dia izay nahazo moyenne dia mifindra kilasy, izay tsy nahazo moyenne dia manao remise à niveau ary mamerina manao fanadinana mba harahan'ny namany. Dia tena era malala aloha zany aloha fa tsy tsara mihitsy ny niveau an'ny ankizy ka izay tsy maintsy mbola hanao remise à niveau any kilasy rehetra sy rattrapage satria ny antsika olon-dehibe aza sairina dia mainka fa ny ankizy kely mpianatra zany hanana problème be ry zareo amin'ny année scolaire manaraka. Ankoatra ny fampiasana azo avy eo anivon'ny sekoly, manana andraikitra lehibe ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fanarahamaso ny zanany raha ny nambaran'ireo mpanabe hatrany. Raha iverenana ho tontosana ny voalohan'ny volana septambra izao ny fanadinam-panjakana CEPE, raha toa ka hanomboka ny 14 hatramin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao kosa ny fanadinam-panjakana BEPC ary hanomboka ny 15 ny volana oktobra ho an'ny baccalauréat. Lafim-baovao hafa kosa indray taoriana ny fifampiresahana teo amin'ireo tota azo ambara fa miravina ilay raha fikasihan-tanana nataona miaramila iray tamina sivily iray 12 taona tao Fokotany Mangarivotra Avaratra any Toamasina. Niakatra fampanoavana omaly maraina tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany teto Toamasina ny raharaha fikasihan-tanana sy fandratrana nataona miaramila tamina sivily 12 taona tao amin'ny Fokotany Mangarivotra Avaratra. Tranga izay niseho ny maraina ny zoma fa 17 volana Jolay lasa teo io. Raha tsy iviny fikasihan-tanana nataona miaramila manao fanamina kanefa tsy amperinasa no nanjo any Doudou Pascal. Raha impianakaviana 12 taona niteraka faratrana teo amin'ny molony sy ny firihifany io fikasihan-tanana nataona miaramila io. Taorian'ny fifamaliana nataon'ny rotota vokatry ny tsy fanaovana cache-bouche teo am-pinanana katakata. Ny tao amin'ny fampanoavana no nandroso tolo-kevitra ho amin'ny fampirarahana teo amin'ny fianakavian'ny Pitory ankilany ary ny fianakaviam-ben'ny Tafika sy ny Voapanga andaniny mialoha ny anenjehan'ny fampanoavana ny raharaha. Azo lazaina ho ny ravina ny raharaha hoy ny mpisolo vava ny Pitory taorian'ny fampifanatrehana ireo voakasika ity tranga ity vokatry ny fahitana ny marimaritra iraisana. Dia rehefa natao ny fifampijerena amin'ny maha-malagasy dia nahita marimaritra iraisana ny fianakaviana zany sy zareo avy amin'ny izay nanao an'iny erisetra. Manomboka izao zany dia azo lazaina fa ny ravina ny raharaha na zany na zany nefa misy moa ny zavatra tsy maintsy mbola ho atao mikasika ny fanatanterahana izay fa ny zavatra siora koa zany manomboka izao dia fa ny ravina ny raharaha ary nona fa tsy misy toy ny zavatra ohatran'ireny satria tonga teo niatrika ny fandaminana teo ry zareo tao amin'ny Tafika, niatrika teo koa moa le olona navanana le fihetsika izay nanaiky miaiky izy fa nanao an'izy ardiso amin'ny atsika zany maha-malagasy atsika zava-dehibe ny fihavanana. Miankina amin'ny fampiarana ireo hevitra tapaka tao anatin'ny taratasy nosoniavin'ny rotonta izay misy ny votoatin-kevitry ny marimaritra iraisana no anatsoan'ny fianakavian'ny Pitory ny fitoriana tsia. Ny Voapanga teo efa nanolo-tanana andray ny fitsaboana manontolo an'ilay rangahy voakasin-tanana ho hiatrany ny mpisolo vava ny aram-boina. Misy karazana fandikan-dalàna maromaro moa zany eto amin'ny fandikan-dalàna maromaro izay misy fepetra taky lalàna ao aminy. Ka raha ohatra ka hoe misy fandikan-dalàna ka hoe anatin'ilay hoe anisany fepetra takina hoe misy fisotomana fitoriana ataon'ny Pitory dia tsy manezany iabaliko an'izay amin'ny fomba indirectement. Ka eto moa zany dia efa misy ny taratasy nilazana fa hoe mety hisintona moa zany hisintona fitoriana izahay mahakasika izay raharaha izay fa eto am-panatanterahana ny izay fifatabiana izay zay. Nilaza ho anao valandresaka manoloana ny mpanao gazety mony avy eo anivon'ny Toby Jenny miaramila ao barika 10 aorian'ny firavonany ity raharaha ity. Ny raika amby 30 jiray 24 no tapaka ny ankalazana ny fety silamo Eid al-Adha voafaritra ho andro tsy fiasana nefa andresaka rama tinaratsy mandresy. Araka ny andininy faharoa amin'ny titim-panjakana laharana faharoapolo sy roarivo tsipika 440
mamaritra ny lisitr'ireo andro tsy asana nefa ndraisaka rama ho an'ny taona 2024 ambara ho andro tsy asana nefa ndraisaka rama ireo andro natokana ankalazaina ireo fety silamo Id al-Fitr sy Id al-Adha araka ny tetiandro silamo. Anjara andraikitry ny fivondrona amben'ny silamo araka izany ny mamaritra izany daty izany ka nofaritan'izy ireo ho amin'ny 1 ny volana Jolay no ankalazaina ny Id al-Adha, fantatra ihany koa amin'ny fiantsoana hoe fetin'ny sorona, atsiarovana ny Abrahama sy manamarika ny faran'ny fivahinianana masina any Lamek. Andro tsy fiasana nefa ndraisana karama noho izany ny 1 ny volana Jolay ho avy izao manerana ny Madagasikara. Raha tsy aiviny misy roa lehibe ny fankalazana ao amin'ny finoana silamo dia ny Id al-Fitr manamarika ny faran'ny volana Ramadan ary ny Id al-Adha manamarika ny faran'ny fivahinianana masina any Lamek. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia isan'ny aretina teraka ny virus ihany koa ny hepatite raha ny fanazavan'ireo mpitsabo tamin'ity androany ity. Misy karazany 4 ny hepatite toy ny hepatite A, AB, C sy E ary azo tsaboana avokoa izy ireo. Ny alarana efso. Ny hepatite A, B, C no tena maro mahazo ny malagasy raha ny fanazavan'ireo mpitsabo nanaovana fanadihadiana androany. Aretina izay ateraky ny virus entin'ny loto ao amin'ny vatana ka manimba ny aty, ny fisotroana alkôla ihany koa no isan'ny antony iray mahatonga ny hepatite. Mitovy avokoa ny fisehoan'ireo aretina rehetra ireo, saingy amin'ny alalan'ny fitiliana vao fantatra mazava ny karazany. Hoe fisehoany aloha amin'ny voalohany hoe matsiaro reraka be ilay olona dia manavy, mety manavy izy fa indrindrindrindra moa zany no fahita dia hoe mavomavo. Ny antony tsy inona dia hoe no izy ao amin'ny aty zany no voa an'ilay virus dia lasa mavomavo ilay olona. Dia fa ny tena hoe tsara indrindra dia ny fitiliana zany ny raha no tsy maintsy ahitana tsara hoe tena voan'ny hepatite inona marina. Satria ny aty zany no voadona amin'ny resaka hepatite dia ny zavatra hohanina zany mila tandremana tsara, ny fanafody hohanina tsy mihinan-kina-poana amin'ny fanafody dia indrindrindrindra tsy misotro toaka fa ny alkôla zany izay ampidirintsika amin'ny vatantsika dia anisan'ny tena mahavoa ny aty ka mampatonga anazy tsy hanana hery fiarovana intsony fa tonga dia ho tafiditry ny virus izay mampatonga ny hepatite zany. Mifindra amin'ny alalan'ny fikasohana sy amin'ny tsiranoka ao amin'ny vatana ny aretina hepatite na ho an'ireo mitondra voka azy, fa indrindra amin'ny alalan'ny tsindrona atao toy ny tatouage sy ny maro hafa raha ny fanazavana hatrany. Azo sitranina tsara ny aretina hepatite na tsy mbola misy fanafody tena voatokana amin'ny fanasitranana azy. Eo ihany koa ankilan'ny vaksiny fanefitra io aretina io. Ariana fanady atao hoe tsy dia misy loatra raha ny hoe fanafody spesifika hitsaboana ny hoe mitsabo ny virus ny aretina azo avy amin'ny virus rehetra dia azo tsaboana foana na izany na tsy izany ny hepatite zany na A na B na C dia azo tsaboana. Ny hepatite A zany dia fitsaboana atao hoe symptomatique na arak'ilay fitrangan'ilay aretina eo ny tsaboana anazy dia ny hepatite B sy ny hepatite C moa zany sarosarotra ireo zany ny lafo sy sarotra ny fitsaboana anazy nefa na izany na tsy izany dia azo tsaboana ihany izy. Ary entanina koa tsika hoe azo atao ihany koa ny manao vaksiny fanefitra amin'ireo karazana hepatite ireo zany. Androany tsy aivina ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny aretina hepatite. Noho ny valanaretina Covid-19 tsy misy fanamariana tamin'ity taona ity ka entanina hatrany ireo olona rehetra hanao ny vaksiny fanefitra amin'ny aretina hepatite. Raha ny antotanisana avoaka ny OMS ny taona 2022 manodidina ny 2.4 tapitrisa ny olona maty maneran-tany vokatry ny aretina hepatite B sy C. Ho any amin'ny faritra any isika dia nahitana fahatapahan-jiro matetika tao ireny vohady vaky nakaratra ny herinandro lasa teo. Antony izany ny fahatapahan'ny tambazotra izay mampifandray any Antsirabe sy Antananarivo raha ny fanazavan'ny orinasa Jirama. Kolo TV Antsirabe. Tato ato dia nahitana fahatapahan-jiro matetika teto Antsirabe atapy-tanàna ny herinandro lasa teo. Antony noho ny fahatapahan'ny tambazotra izay mitondra herinaratra mampitohy any Antsirabe sy Antananarivo. Raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny tompona andraikitry ny Jirama eto Antsirabe dia tsy misy ny olana ara-pamokarana fa tamin'ny alalan'ny fahamaizana andro jiro iray tao amin'ny distrikana Tamfotsy sy andro jiro iray izay voadonan'ny fiara
no niteraka ireo fahatapahan-jiro ny sesisesy ireo. Ia, hita tokoa zany tatoaty fa nisy fahatapahan-jiro hita teto amin'ny renivohitra Antsirabe dia ny voalohany moa zany dia nisy potony rehatra tery amin'ny tany fotsy ampita tafika. Dia ny faharoa kosany dia nisy poto kosa voadonan'ny camion tamin'ny teny amin'ny Mialakely ny faritra avy any Antananarivo. Zany hoe resaka ireo accident anankiroa ireo zany no nahatonga ny fahatapahan-jiro teto Antsirabe na ataontsika hoe coupure générale. Ankoatran'izay le hoe fahatapahana avy any Antananarivo izay dia nisy ny tambajotra izay efa niala teto Antsirabe ihany ireo zany fa mamatsy hatrany Afaratsio Ambohibary Sambaina rehetrarehetra iny. Nisy fahatapahana matetika izy ireo nandritra n'iny farany herinandro iny. Dia rehefa nandeha nijery moa zany izahay nijery hoe inona ny antony mety mahatonga an'izany dia avy amina resaka tsy fahatomombanan'ny tambajotra. Tao zany ny resaka fahaloavan'ny poto, izany hoe poto pourri moa no ilazanay azy. Teo ihany koa ny resaka fahavakisana isolateur dia misy zany reny tsy fahatomombanan'ny tambajotra ireny izay nahatonga ny fahatapahana matetika nandritra ny farany herinandro. Ho an'ny Antsirabe manokana dia manana tompam-pamokarana mamatsy herinaratra miisa 4. Ao ny centrale hydraulika eny Antsamivotry Manandona sy Ambomanga ary ny centrale termika eny Ambalavato sy ny tompam-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro eny Tsaratanàna. Ireo tompam-pamokarana rehetra ireo no mamatsy herinaratra ho an'ny tanànana Antsirabe miampy ny tambajotra avy any Antananarivo. Tsy ampy ho an'ny filamponina Antsirabe anefa ireo hoy ny tompon'andraikitra. Fa ny olana fotsiny zany dia tsy ampy ireo raha vao ohatra ka miala Antananarivo satria 12,000 kilowatt fotsiny zany no omeny. Nefa ny filana eto Antsirabe dia eo amin'ny 14,500 kilowatt eo. Zany hoe misy banga zany 2,500 kilowatt. Izay no nahatonga anay rehefa tapaka ny tany Antananarivo dia tsy maintsy nanao délestage tournant izahay. Fa ny olana fotsiny zany rehefa tsy misy ny Antananarivo dia tsy ampy ampiodina ny Antsirabe ireo fitaovana famokarana izay afaka mandeha en autonome eto Antsirabe ireo. Araka izany dia ao anatin'ny fanamboarana tanteraka ny tambajotra ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao ary isy ny fanatsarana trano ny kalitao izay omena ireo mpanjifa. Mijanona any amin'ny faritra isika dia mirongatra ny fanankanan-dalana ao amin'ny distrikany Mantirano amin'ny izao fotoana izao omaly. Tokony tamin'ny 10 ora maraina voatafiky ny dahalo miisa 9 ireo teknisianina miasa amin'ny ONG Sahanala sy ny CFPA. Gaëtan Andriatsilava. Dahalo enina mitondra fitaovam-piadiana no nanakana ireo teknisianina rolahy avy ao amin'ny ONG Sahanala sy ny CFPA izay nikasa hamonjy toeram-pambolena tao amin'ny commune Ambanivohitra Andrea, distrikany Maintirano. Teo amin'ny toerana antsoina hoe Mandany Safa, 7 kilometatra mialan'ny commune Ambanivohitra Maintirano no nisy nanakana izy ireo. Za io andeha hanjefitany vita labour anao suivina labour zahay. Dia zahay andeha hoany no tsatsy mitafika nisy porte zany zay nisy moto roa. Le ray nirako moto lasa aloha, le ray voatafika le ray afara. Dia le dahalo aloha misy eo amin'ny 9 Sa mitondra kibay, mitondra lefona, mitondra famaky, dia mitondra fibara izy ireo. Ka zahay tafiritsaka taloha. Dia nenjen'le nazy mitondra lefo zahay dia mary moto aloha zay nandeha. Nandeha namonjy an'le namanay any amin'ny Kafoka satria tsy sahanay izay roa lafa satria namanay regny efa nidaronja ireo. Nao zany baka afara? Zahay aloha nidaronja alohany finangonjony kibay igny zahay dia le namako chauffeur igny zany nivoa eto fa le kibay nandalo pontsiny tamina ohatran'izao. Dia zahay amin'izay moto moa sady mandeha fa zay tsy nilava. Le dahalo le roa la misy mitondra bisikileta zay ray. Le mitondra bisikileta sy le ray namango kibay igny zany igny ro teo namango an'izeo. Dia niboaka amin'izay le telo lahy avy ery. Le telo lahy regny tena nanday arma. Ninday lefo, ninday famaky, ninday fibara. Tonga teny amin'ny hôpitaly be any Maintirano lehibe ny faritra Melaky izay nanamafy fa tokony ho mailo ny tsirairay amin'ny firongatry ny asan-dahalo ao amin'ny faritra. Tsy andeferana izay mini manao ratsy raha ny fanazavany. Tady irongatra indray ny asan-dahalo aty anatin'ny faritry Melaky. Fientanantsika miaraka amin'ny fanamafisana ny firaisan-kina dia ny fampiarana ny dina. Io dina io dia sehatra anankiray hanamafisana ny firaisan-kina ny mponina.
hihaza ny olon-dratsy ka tsy handeferana ireo izay monia manao ratsy mamono ain'olona toy izao zavatra miatra ny mpiasan'ny sahanala sy mikafoka zao ka dia mangavitsika hiara-entana irahina amin'izay raisy ny faritra an-tanana ny fitsaboana ireto marary ireto ho amafisina ihany koa ny fiambenana sy ny fiarovana ny vahoaka. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miomana amin'ny fandraisana ireo mpino solambo hanao ny fivavahana masina ankehitriny tompona andraikitra any Arabia Saoudite Olamek. Mpino solambo manodidina ny ray alina no andrasana amin'izany fanadina. Manoloana ny fahatongavan'ireo mpino silamo hanao ny fivahinianana masina ny Lamek, fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra ny antoerana ny fitsapana ny maripana sy ny fametrahana azy ireo ao anatin'ny fihibohana. Misa ray alina ireo mpino silamo nahazo ny fahazon-dalana natanteraka ny fivahinianana masina ao Lamek tamin'ity taona ity, latsaka raha oharina tamin'ny taona lasa izay nahitana mpino silamo miisa 2 tapitrisa. Tompon'andraikitra ny fahasalamana ary mpitandro ny filaminana maro samihafa no nifantina ireo mpino silamo ireo, tafiditra amin'ireo voafantina ny mpino saodianina. Eo ihany koa ireo mpino avy amin'ny firenena samihafa mipetraka ny antoerana. Raha tsy haivina ny alahady lasa teo, mahery ny 40 tapitrisa ireo olona voatily fa mitondra ny tsimokaritina coronavirus maneran-tany, izay ahitana 9 hetsy avy ao Arabia Saodita. Nisy araka izany ny fandrarahana ny ranom-panafody tao anatin'ny Lamek ho fanomanana ny fandraisana ireo mpino silamo hanao ny fivahinianana masina. Nanamafy ny tompon'andraikitra ny antoerana fa entitra ny fampiarana ny fepetra rehetra noraisina, isorohana ny fipaharian'ny valanaretina mandritra izany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrana ianao nanaraka izany soafa tsara ato. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.